somary gagagaga ihany ny tena tao anatin'ny tapabolana zay fa ireo blokin'Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina na am radio zany na télé zany na gazety zany de saiky niresadresaka tampotampoka ny hoe ady amin'ny corruption de raha tsy mino afa-tsy ry zareo tokoa ianao raha tsy mamaky afa-tsy ry zareo de hoe tena misy ady amin'ny corruption ataon'Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina ka ny manodidina azy ao de miady amin'ny corruption avokoa. Akory atao moa namana Patrick zay ny mahabloky andry zareo satria voalohany aloha ianao efa mpamadika, faharoa ianao voavity vola ary fahatelo ianao atao bloky de mamerina ny zavatra asaina teneninao fa ny zavatra tsy fantatrao ao ambadika zay zavatra sinao teny asaina teneninao zay de misy loza ary le loza de menjady amin'ny vahoaka malagasy zany hoe noho ny vola kely azon'ireo bloky reo dia amanjato ny amanarivony amanetsiny ny malagasy miletika tsikelikely ao anatin'izany fantrana izany noho ny fitiavam-bola n'ireo bloky reo noho ny famadian'ireo bloky reo ny fitiava-tanindrazana tao aminy noho ny fitiavana vahoaka tao aminy dia voavadika amin'ny vola kelikely ry zareo. Ny zavatra ho resahantsika dia mikasika ny Razay Mamonjy Claudine. Razay Mamonjy Claudine dia fantatritsika fa manodidina ny filohan'ny Repoblika ao izy tsy mba de le misehoseho loatra ty andrenivohitra ty fa ny fiaviany moa dia any amin'iny automatsiatra iny de any tena afantarana an'izay Razay Mamonjy Claudine izay izy dia fantatra ihany koa ary zay no afantarany maro azy de ny fahafantarana fa izy dia mpiandraikitra ny hôtel ANC Erivato. Ny zavatra nahafantarana ny Razay Mamonjy Claudine voalohany indrindra de tamin'ny fotoanandro izay ny cérémonie voalohany indrindra teny avoloha satria tamin'izay fotoana zay tadiditsika tsara dia nabe resaka ny alafo ny sakafo zay natao tao tena nisy ady hevitra goavana be mihitsy teto amin'ny firenena satria ny oviva dia tena tany am'izay tsy neritseretana azy ny vidiny ny varotana azy ny sakafo ny dessert ary dia keo no nahafantarany olona voalohany an'ity Razay Mamonjy Claudine ity ny amin'izay hoe nampanakarena azy dia ny fahazahoana marché ary zay marché zay dia saiky sala am'izay nitranga teny avoloha ny fahazahoany azy zany hoe amin'ny alalan'ny fahafantarana an'Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina tamin'iny lafin'iny fa amin'ny toerana maro dia izay fanaovana marché midangana be zay tsy manaraka ny tokony ho izy fa ataoko trano trano gré à gré dia atao x5 x10 dia mazava ho azy manakarena ianao. Teo ny nahafantarana voalohany an Razay Mamonjy Claudine. Fahafantarana an Razay Mamonjy Claudine faharoa dia no izy ataotsika hoe tam'izany fotoana zany hoe anisan'ireo zay mikofokofoka nanome vola n'Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina tamin'ny fifidianana na ny fifidianana taty aoriana rehetra ka noho izany dia maradalana raha ohatra izy radalana entre guillemets izy tsika raha ohatra izy ka mba namena marché sala amin'ny Colbert ohatra mahazo ny marché foana satria mpanolotsainao ihany koa Andriamatoa Kolera zay fantatsika fa namana Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina dia afaka manao zay tiany atao amin'ny vidin-javatra rehefa tonga ny cérémonie rehefa tonga ny zavatra maro samihafa atao eny avoloha ataon'ny Colbert sy ity Razay Mamonjy Claudine ity. Zay zany ny nahafantarana Andriamatoa Razay Mamonjy Claudine. De rehefa mandeha ny adevitra eto amin'ny firenena mandeha ny mba fiatsona ny filohan'ny Repoblika hoe mba ajereo manodidina anao mba miady amin'ny corruption mba atovy izay mba nanirahany vahoakanao matonga etsika mivazavaza eto hoe tsy hoe te anakina be fatany fa mba te ampijoro fanjakana zay manaradalana satria izy nefa voafidim-bahoaka fanjakana zay tandalana satria izy no mitondra eo fa indrindrindrindra fanjakana manao zay ampandroso firenena amin'ny alalan'ny bonne gouvernance ady amin'ny risoriso sy ny maro samihafa zay le mahatonga atsika miresaka fa izao fanontaniana mipetraka raha izay resaka natao
mikasika ny manodidina ny filohan'ny repoblika zay. Raha izay resaka natao manodidina andreo mpanolotsaina sy manodidina azy ireo, inona no zavatra mba hitantsika hoe miova, inona no zavatra nahatsapahantsika hoe tena nisy tokoa fa ino zao raha isika ohatra hoe ino raha zay mamonjy Claudine fa de lasa ataontsika hoe madio mazava tsara, tsy manao zavatra maro samihafa mety manelingely amin'ny filohan'ny repoblika tsony, fa dia mizotra satria mety miteny azy ny filohan'ny repoblika, mety miteny azy ny vadin'ny filohan'ny repoblika fa izao ina ny tranga. Ary eto no manomboka ny zavatra ho tataraiko atsika, ho tataraina aminao amin'ny ity atoandro ity. Tapabolana zay dia nisy feo ny paritaka ny amin'ny hoe voasambotra raha zay mamonjy Claudine, fa tamin'ny ankapobeny aloha de tsisy nino, na de za Maurice Javonana tsy nino, tonga de tsy nino ato tsy namaky akory na tany amin'ny Facebook na sendrasendra de tonga de nidinganiko satria mba fahafantarako ihany an'ilay ery rajonary mampianina, mba fahafantarako ihany ny gendarmerie atsika na policetika de tsy nino ako hoe isy akaikin'Andriamatoa ery rajonary mampianina ka ho voasambotra. De nankina teo iny tsy nisy. Fa zao kosa hatramin'ny omaly dia niparitaka ny feo ary dia navoaka ny la Gazette de la Grande Île antsika androany ny zava-misy tao anatin'izay raha zay. La Gazette de la Grande Île zay mitantara hoe fa inona ny zavatra nitranga, fa inona ny zava-nisy raha fitinitsika de tahaka zao ny zava-nisy. Tamin'ny Desambra taona 2024 dia nisy piasa ny Inspection Générale de l'État IGE zany izay nandeha tany amin'ny toerana any amin'ny Otomatsitra tany zany izay fantatritsika rehetra moa any amin'ny district Anambalavao, any amin'ny commune Ambohimahamanina, satria nisy zavatra nampiaya ny subvention namena commune anankiray zay 356 492 444 ariary. Zay zany ny valeur an'le subvention namena commune iray, commune Ambohimahamasina, district Anambalavao, izay raha ny fahafantarana azy de hoe anamboarana ny bureau communal, réhabilitation ny bureau communal. Zay zany no nandefasana ny vola io. Rehefa tonga tany ireto piasan'ny IGE reto de nahita fa nahodina le vola, zany hoe tsy nisy fanamboarana ny bureau communal fa nisy nanodina ny vola. Ary fantatra tamin'izay fotoana zay fa opératrice économique anankiroa miaraka amin'ny membre ny gouvernement ray ireo no nanodikodina ilay vola, araka ny gazety la Gazette de la Grande Île amin'ny famakafakatsika izany. Rehefa taitra zay tokony ho taitra tamin'izay raha zay dia nandefa zany fisamborana na ampiatsona tsy moramora aloha zany reto IGE reto tamin'ny fotoanandro hoe aza mivadika ado amin'io nareo fa mekara aty Antananarivo de mipetra tsara. Fa teo moa zany no nisy indro kely satria ny nampaniraka ny reto IGE reto na fantatra fa misy tsy mety zany IGE manao raha zany dia ampiatsona dia ampanginina, dia tsy nanaiky ny Prime Ministre fa dia namebaiko ny gendarmerie aminy hoe ataovy ny asanareo tohizo ny enquête ary ataovy zay isamborana an'ireto olona ireto. Rehefa ny abaaba ny gendarmerie nationale tsy de nety loatra mitsangana sy misambotra de nisy fotoana ihany zany rehefa nizizo ny Prime Ministre dia nosamborona raha zay mamonjy Claudine niaraka tamin'izy rovavy reto, raha zay mamonjy Claudine, Randriatso Lina, raha Armanatso Soloniaina. Fa rehefa voatazony io dia niantso anambotsiroatra raha zay mamonjy Claudine
dia namme baiko Ramatoa sy Ranga. Ramatoa zay moa le tenentsika matetika hoe Voanga Rajaonary Mampianina, ilay Ranga dia Andriamatoa Hery Rajaonary Mampianina filohan'ny Repoblika. Voanga Rajaonary Mampianina dia vadin'Andriamatoa Hery Rajaonary Mampianina filohan'ny Repoblika, dia navoaka Razaimamonjy Claudine. Azotsika tsaina ve zany ilay prime ministre zany zay izy moa no chefon'ny administration, dia nieritreritra ny aminy hoe tsy mety zany anaovana ny izy hoe zany zay lasa hoe manao laxisme sy manao tsinotsinona ny asany, fa dia noterena anoy ny asany. Baiko avy amin'ny prime ministre, ary baiko avy amin'ny prime ministre satria fatatsika le tsao isy tapabolana zay dia nilaza fa avy amin'ny prime ministre no nisamborana Razaimamonjy Claudine. Eo zany no nisin'ilay antso ataribina ataon'ny Razaimamonjy Claudine ka namoana azy, ary rehefa nivoaka moa izy dia nieritreritra ndrehetra fa tsy marina lay vaovao, indrindra tany anaty Facebook, indrindra tany anaty réseaux sociaux, ny gazety sasatsasany zay blokin'Andriamatoa Hery Rajaonary Mampianina dia samy milaza fa tsao daholo zany rehetrarehetra zany. Mpanao gazety tsy nino raha teo a, tsisy ny resaka tsony lay raharaha. Ankehitriny zany dia hitatsika amin'ny la gazety de la Grande Île mikasikasika n'izay raharaha Razaimamonjy Claudine izay. Inona no zavatra tiatsika horesahana namana mamy Patrick amin'ity ady hevitra ity? Amin'ity ady hevitra ity dia zavatra mampalahelo, zavatra manahirana no miseho zany eto amin'ny firenena, satria ay zany mbola tsy miova ny ao Ambohitsiroatra ao, ary voamarina zany hoe rariny sika raha mbola mitabatabany zany corruption zany, rariny tsika raha mitabatabany zany mpanakaiky ny filohan'ny Repoblika zany, rariny tsika raha ohatra ka mivazavazana zany isan'andro. Indraindray tsika mba mety mahatsapa ihany hoe sao de tafahoatra kosa mifiresahantsika nyreto manodidina ny filohan'ny Repoblika reto, sao de lasa alako bikety tsy tiako tary kosa ny firesahantsika nyreto manodidina ny filohan'ny Repoblika reto. Nefa indraindray manesika atsika rehefa mandalo ianao eny antsefatsefa nandalana eny ka mahita reny 4 zazakely efa ho 2 kilao na 2 kilao sisa nefa mipetraka, zany hoe efa tena zaza andalam-pahafatesana no tsy fahampitsakafo. Rehefa mahita isika ny amin'ny toerana maro manerana nosy ny fahantrana iaina ny vahoaka malagasy, rehefa mahita isika ny fivarotan-tena ataon'ny ankizivavy any amin'ny kolejy na eny amin'ireny lycée reny, dia mahatsapa hoe tsy rariny kosa ny fandetehana ty firenena ity ka tsy mahapotika ny fianakaviana iray manontolo, satria dia mivaro lavo ny tovolahy, miamitombo ny fifohana rongony, miamitombo ny fivarotan-tena sy ny sisa sy ny sisa. Zay no mahatonga atsika ikiry biby mba hiantsoantso ny aminy hoe ora Andriamatoa Hery Rajaonary Mampianina, reo manodidina anao reo ane ka tsy miove, reo manodidina anao reo ane ka manaratsy endrika anao e, reo manodidina anao reo ane ka tsy malala afa-tsy ny any aposiny. Efa io ve no zava-misy eto amin'ny firenena? Efa io ve no mahazo an'Andriamatoa Hery Rajaonary Mampianina? Dia mbola sa manao an'izao ihany ry Ramatoa Razaimamonjy Claudine, sa manao an'izao ihany, satria mahafantatra fa raha tratra any amin'ny gendarme izy dia miantso Andramatoa na miantso Andrangah dia mivoaka ohatran'ny tsy teo.